Ho voninahitra Andriamanitra rery ihany no hijoroako vavolombelona eto amin'izao fotoana izao. Izaho taloha tena anisan'ny olona tena nanana fotoana be da be ny tadiavana an'i Jesosy, tena nanana hetaheta be mihitsy. Dia niditra sampana be da be tao anatina trano fiangonana anankiray raha izay ny afaka ilazana anazy. Dia mamonjy fotoana be dia be ihany koa. Dia nefa ny taty aoriana noho ny fahasoavan'ny Tompo nanokafany masom-panahiko tamin'ny alalan'ny mpanompo izay nitoro ny filazantsara ny famarinana tamiko dia nampahafantarin'i Jesosy anahy fa ny atao hoe manompo anazy, ny atao hoe mivavaka dia tsy miditra sampana be dia be kanefa mbola mitohy anatina fahotana ihany. Tsy mamonjy fotoana be dia be nefa ny fahotana mbola tohizana ihany. Tsy izay fa niteny Jesosy hoe rehefa manaraka anazy ianao dia mila mandany tenanao dia mitondra ny azy fizaliana. Dia nanomboka teo ny nahalalako fa rehefa manompo an'Andriamanitra kay dia mila mitoetra anatina famasinana satria Andriamanitra masina, mankahala fahotana, tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa tena miova ny fanavaozana saina mihitsy hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana ny marina. Ankehitriny noho ny fahasoavan'i Jesosy dia afaka tanatin'ireny fombafomba sy fahazarana ireny satria tena fomba sy fahazarana tokoa ilay mandeha manao aktivite any amin'ireny trano ireny, manenjika fotoana nefa tsy mahita fiadanana mihitsy miaraka amin'i Jesosy. Tsy nanana fatahorana an'Andriamanitra mihitsy fa ankehitriny noho ny fanahy masina izay nomen'i Jesosy atao anatiko dia tena matahotra izany hoe hanota izany, tena tsy sahako intsony izany hoe hanota izany. Ihany koa nampahafantarin'i Jesosy fa netsoany anahako tsy hanenjika fotoana, tsy hiditra anaty sampana fa tena hoe hanoka tena ho azy, hitoetra ao anatin'ny famasinana, hitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, tsy miandry fotoana, tsy miandry fotoana voatendrina, voahomana be fa rehefa miteny ny fanahy masina hoe mitory an'i Jesosy dia mitory n'aiza n'aiza na amin'ny firy na amin'ny firy dia afaka ankehitriny dia ho an'i Jesosy rery ny voninahitra dia deraiko Jesosy dia ianao koa tena hosokafan'ny Tompo masom-panahinao tena hiainao anatin'ny famasinana, hatakatra ny tena hoe Andriamanitra marina. Ho an'i Jesosy ny voninahitra. Amen.